Ny mampiavaka ity andian'ny fahatelo amby telopolo ity dia ny fandidina katarakta. Eo ihany koa ny fizaham-pahasalamana manokana toy ny cardiologie, ny dermatologie, ny pédiatrie ary rhumatologie izay manampy ireo tolotra efa nisy teo aloha. Manokatra varavarana ary manome fisaboana mifanaraka amin'ny sokajy taona rehetra ny karavany medikal ho an'ireo zaza vao teraka, ankizy, tanora, olon-dehibe, raim-pianakaviana, reny mitondra vohoaka ary tsy adino ihany koa ireo zokiolona. Tsy fitsaboana ihany no hita mandritra ny karavany medikal fa misy ny fanentanana samihafa toy ny ady amin'ny fidorohana zava-mahadomelona sy ny ady amin'ny herisetra mifototra amin'ny mahala na mahavavy. Tompoko vavy sy tompoko lahy. Tany am-piandohana dia toa nofinofy zany hoe anatanteraka hetsika ara-pahasalamana mitetika Madagasikara izany. Fa miaraka natoky isika fa azo tanterahana zany. Nanao ny ezaka rehetra isika samy milofo mitondra ny traikifany sy ny fahaizany ny tsirairay, miara-ny entana sy naneho firaisan-kina ka izao tonga amin'ny andian'ny fahatelo amby telopolo izao. Nankasitraka manokana ireo rehetra ny fandrimbona amin'ny fanatanterahana ny karavany medikal Ramatoa Rajoelina ary nandrisika azy ireo anoho izany ezaka izany anasoavana ny mpiarabelona. 20 sy 20, 5 amby 20 sy 20, 5 taona aty aoriana, mahatratra 6 sy 700 sy 5,000 sy 7 alina sy 2 hetsy na 275 409 ireo mpisitraka hatramin'ny volana marsa teo. Koa ampitiavana no isaorako sy ankasitrahako anareo mpiara-miombonantoka, indrindra ny ministera ny fahasalamana sy ny fikambanana iraisam-pirenena misahana ny fahasalamana. Ianareo mpiara-miombonantoka ara-teknika sy ara-bola, ianareo dokotera sy mpitsabo mpanampy, ianareo mpilatsaka an-tsitrapo sy mpanentana ara-pahasalamana. Noho ny finiarana sy ny fikirizanareo rehetra no ahafahantsika manatanteraka izao asa fanasoavana ny mpiarabelona izao. Namonjy aina maro isika, namerina indray ny asan'ny maha-olona ary namelona fanantenana tao amin'izy ireo. Ary mbola toizantsika zany ankehitriny ho any amin'ny faritra Menabe, andalo ao Antsirabe, Ankazimirihotra, Mandoto, Miandrivazo, Mahabo ary Morondava. Tompoko vavy sy tompoko lahy, zo fototra ho an'ny tsirairay ny fahasalamana sady voalokarena. Ka izany indrindra no mampirisika anay miaraka amin'ny ministera ny fahasalamana sy ny OMS anomeny tsara kokoa hatrany ho an'ny fahasalamany daholobe. Koa mirary fahombiazana feno ny karavany medikal sarobidiny haiko ny tenako, mino fa hitondra vokatsoa mivaingana sy hipaka amin'ireo mponina eny fotony izao hetsika ataontsika izao. Zo fototra ho an'ny tsirairay ny fahasalamana sady voalokarena. Zo fototra ho an'ny tsirairay ny fahasalamana sady voalokarena.